amin'ny anarany fiadidinany Republique Madagasikara izay tarihany filohan'ny farambaoza Republique Madagasikara Andriamatoa Kolonely Mikael Randrinirina izay solona itena eto no ankafana sy itokanana amin'ny fomba ofisialy ity commissariat de police eto amin'ny distrikany Ambohidratrimo ity androany. Meme 10 kilometatra mialany Renivohitra, distrika Mivelatra, mahatratra hatrany amin'ny 2,390 kilometatra tsy Vatomandry, manana commune 5 Fokotany 7,7 maherin'ny 10 hetsy ny ponina ao aminy, distrika faharoa be ponina indrindra eto Madagasikara. Ambohidratrimo sokajina ho zandriny indrindra ty commissariat vao nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fahavalon'ny volana May lasa teo ity, saingy sady midadasika indrindra no stratezika ny andraikitra iantsorohany. Vakivakin'ny lalam-pirenena faha-efatra izay mifandray amin'ny lalam-pirenena faha-enina mampitohy an'Antananarivo sy Mahajanga ary mampitohy ihany koa an'Antananarivo sy Antsaranana ny distrikana Ambohidratrimo, ka mahatratra 20 kilometatra ny elanelana manasaraka ny farany atsimo atsinanana sy ny farany avaratra andrefana. Asa hosahan'ny ty commissariat ity ny fanaraha-maso ny olona na entana mivoaka sy miditra ny Renivohitra. Fa isan'izay tena mampiavaka ihany koa ny tontolo iasan'ny polisy miasa eto. Ho an'ny tapany atsimo dia tontolo ny Renivohitra tanteraka, miainga avy eo Ambobao, Talatamaty, Ambohitrimanjaka, Antehiroka, Anosiala, Ivato sy ny sisa sy ny sisa. Akoatra ny fandrindrana ny fifamoivoizana fanao an-tanan-dehibe dia andro maso akaiky ny polisy eto ireo toerana saripady toy ny seranam-piaramanidina Ivato sy ireo orinasa maro miorina sy miasa ao anatin'ny distrika. Ambohidratrimo commune Renivohitra izy sady Renivohitra ny distrika raha teo, toy ny tanan-dehibe rehetra tranga fahita ny Vakitrano, ny Haripôsy, ny Alabotry hatramin'ny halatra amin'ny Tapiadina. Mafy kokoa hatrany fandriam-pahalemana miampy ny polisy pirenena antenaina zany fa miandry fahalemana kokoa ny vahoaka ao anatiny izao fananana commissariat de police mandeha sy misokatra amin'ny ofisialy androany zao. Ny eto Ambohidratrimo fionam-bean'ny olon-drehetra dia saika mifangaro eto daholo ny olona amin'ny lafy valonosy, dia matetika somary misy aloha ny Alabotry any fotony fa misy koa nefa ny alatra amin'ny Tambasy tamin'ny volana lasa angamba no nisy mpivarokazo no tafian'ny dalo nalain'ny versement tao dia nisy koa opérateur tao amin'ny ilany avarabaratry ny commune somary tsifohan zareo fa nazana zany tonga ara-potoana foana ampitany filaminana miezaka amin'ny fian'izay tsy fandriam-pahalemana zay. Ho an'ny commune Ambohidratrimo manokana efa hatramin'izay no nisy ny andramaso bokon'olona miaraka amin'ireo quartier mobile miara-miasa akaiky amin'ny mpitany filaminana na police pirenena na gendarmerie pirenena. Ho an'ny tanan-dehibe zay fa mivelatra ihany koa ny tontolo ambanivohitra. Iasan'ny ty commissariat ity Toanampangabe, Anjanadoria, Mahabo, Mananjara, Mahitsy sy ny sisa sy ny sisa. Stratezika raha tsy hiresaka afa-tsy ny fivarotan'omby ao am-panitokana isika. Isan'ny andrandray ny mponina amin'ny tontolo ambanivohitra ny fanafoanana na fampiainana farafaratsiny ny asan-dahalo. Anisany moa zany tena tombony voalohany amin'ny fahazahoana izao commissariat zao ny resaka fandriam-pahalemana izay anisany tena laharam-pahamehana amin'ny fampandrosoana ny tanàna anankiray satria rehefa tsy mandry fahalemana ny tanàna dia betsaka tsy afaka manao ny asa fivelomana ny mponina dia ny tena andradrainay zany mba hisy vokany any amin'ny tsirairay amin'ny fampandriana fahalemana ety amin'ny distrikana Ambohidratrimo eny hatrany amin'ny commune rehetrarehetra any ny fisian'izao commissariat izao.
raha ho anay any ambanivohitra moa zany ny tena matetika tena tranga misy a dia resaka alatrompy dia eo koa dia mba irinay zany mba hoe mba iena ny asan-dahalo any na hoe foanana tsy misy tsono mihitsiny a vokatry ny fisiany izao komisaria izao mba hiara-iasa aminay any ambanivohitra amin'ny fanoherana ny asan-dahalo. Nany aminay tena vonona mihitsy ny olona amin'ny resaka fiara-miasa amin'ny fandriam-pahalemana izany, efa misy moa zany rakotra fokon'olona eo ny androm-basom-pokon'olona miara-miasa dia tena mahafinaritra ny any. Ho an'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka dia ezaka imasona ny fanantonana hatran'ny vahoaka ahafahana mametraka fandriam-pahalemana maharitra. Fanatanterahana ny foto-kevin-dehibe napetraky ny filoham-pirenena ka tafiditra ao anatin'izany fandriam-pahalemana sy ny fanoanana ny fanajana amin'ny fametrahana ny tontolo-pandrarah misy ny filaminana sy voaharo. Avy amin'izany no nampana ministeran'ny filaminam-bahoaka niezaka mba anantona akaiky hatrany ny vahoaka ka ahafahana mametraka izany fandriam-pahalemana maharitra izany. Io fanakakaizana vahoaka io no antony nanorenana ity komisaria ity noho izany. Eto zany dia ho toeram-piasana ahafahany vahoaka aty atoerana misitraka ireo fahaiza manao ny polisy-pirenena isin'ny filaminana amin'ny fiainana andavanandro ka tsy hampisakana ny fahafahany mamokatra ho fampandrosoana ny firenena. Ato ihany koa no ahafahany miainga amin'ny asa fisorohana sy fanenjehana ireo fandikan-dalàna mitranga ampiena na hanafoana ny asan'ny jiolahy sy ireo hetsika miteraka tsy filaminana rehetra. Anampiana ireo izay mila izany mba hipetrahany izany fandriam-pahalemana maharitra izany. Ny asa ho tanteran'ny polisy-pirenena eto dia iaraha-misalaha amin'ireo rehetra mpisehatra amin'ny fiarovana filaminana sy ireo tompon'andraikitra ety an-toerana. Ny fisian'ity komisariat de polisy ity dia nampitosika ny mpiray ombinantoka ao amin'ny gendarmerie-pirenena amin'ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana ato amin'ireo commune 10 sy Fokotany 7 sy telonjato. Ao anatin'ny fanavaozana ny repoblika mitaky fomba fiasa vaovao ahitam-bokatra hisin'ny fitoniana. Hitasika izao fa ny rosoana ny fanorenana sy ny fanasarana foto-drafitrasa koa takiana ny fametrahana fomba fiasa vaovao mifanentana amin'izany ampiseho fahamatorana hifantoka amin'ny vokatra ary anamafy ny fisian'ny tamberina andraikitra. Koa arabaina ianareo eto amin'ny ministera filaminam-bahoaka no niezaka lehibe sy mivaingana izay nataonareo ho fahanatanterahana izany ezaka izay hita sy tsapany rehetra ankehitriny. Afaka mamaly ny hetaheta ny vahoaka fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fanatanareo ny asanareo ao amin'ny fahavaozana marina lavitry ny kolikoly ary mamaly tanteraka ny etahetany sy ireo fenitra takiny fandriam-pahalemana ka ho afaka miaina sy mamokatra ao anatin'ny filaminana sy fitoniana. Amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika dia amin'ny anaran'ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny faritra eo anivon'ny distrika indrindrindrindra antsika rehetra izay tsy hanavana izay nanatrika eto mpiara-miasa rehetra fitandrona amin'ny filaminana mpiara-miasa akaiky koa dia manolotra an'ireto fitaovana reto moto roa zany dia fiara ray andrefa tokomisera mitodika aminao zany mason'ny filaminana eto Ambodiatsimo sy manodidina dia sotranonao itsika moa tsy misy hoe fitaovana mety matetika na ahoana fa reo aloha zao no misy
dia mino sy manantena fa ampiasaina no tokony anaovana mitombosoa amin'ny filaminana vahoaka ety amin'ny manodidina. Mba atolotra anao amin'ny fomba ofisialy zany ny fanalahidiny izy. Raha